erinao teo le fampatsaivana hoe tamin'ny andro tsy manaiky lembenana izahay taky ninona ny fefenanay nanao fandaharana niaraka taminao teto tamin'ireny fotoana reny fa tena nitolona izahay ary tena niseho izahay niseho vatana fa tsy niafiny fampidirana anareo teto tamin'ireny tena zay indrindra fanontaniana mipetraka amin'izay maliko an'le fanontanianao hoe taiza ho aiza tao anatin'ireny ny solombavam-bahoaka aleo ny vahoaka ny amaly ny solombavam-bahoaka ve timma na tsy timma na iza akoatra ny rajery Saint Antoine le hoe tena nitarika nytiako tenena na saniatrika lakry le resahako hoe tena hoe nahasavy hoe misy tena hoe député tena hoe re tena natao hoe nitaritolona niatrika sy niaritry ny mafy niaraka tamin'ny jeune sy ny tany artiste sy ny syndicat sy ny sisa nisy ve zany fanontaniana anao petrako fa zany rehetrarehetra zany a misy profo fa zahay no isan'ny tena mijoro tamin'izany hoe hanafahana Madagasikara hanafahana ny tanàna tany tena marina zany de frustration hoe tsy izo natao candidat be ny tanàna araka le fa teneniko tary aloha hoe ho an'ny tim zay antoky efa nisy talohany natongava ny Clémence Raharlirina tao anatiny de ny tim ve zany a tereny Clémence Raharlirina anaraka ny eritreriny amin'ny fanapa-kevitra zay raisiny fa tsy manana ny stratégie eritreretiny bureau-politique tim izy tsy bureau-politique tim tsy manana ny eritreretiny ve bureau-politique tim manoloana ny élection anankiray eno tsara zavatra teneny teo fa hoe Andrajoelina nanao didiko fe lehibe nanapatra fahefana sy ny sisa nanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny tim matoko ray lehibe manohitra ao anatin'le mpanohitra ny fitondrana Andrajoelina de tsy ametraka paikady ve zany ny tim hoe hiatrika an'io élection io tsika ny importance n'izany resaka élection communale zany eto amin'ny capitale raha nohitra n'le fitondrana zany ianao di misy dikan'izany zay de ino no napetraka hoe ka ny stratégie ny tim de hoe président Marc Ravalomanana nanao roso eo ary le stratégie ny tim no tsy zaka n'lay fitondrana Andrajoelina ary io stratégie ny tim io no napetraka dia hoe satria fanoizana n'lay fanohera raha mianao ny Clémence amin'ny teny ianao de hoe ohatrany hoe tsisy tolona misy teto raha sanomboka tamin'ny 12 volana septambra mahagaga tena mahagaga fa zay koa ny mba afaka miteny aminazy hoe taizako ianao tamin'ny fotoana ohatra zao ianao nke tamin'izay nanohatra ny Andrajoelina mbola tany amin'ny clan Rajoelina raha ohatra ka antany samy ametra-panontaniana zany taiza ny zavatra nitoizana tamin'ny septambra tompoko de vokatry ny zavatra efa neretanay ianao nge tsy teo tamin'izany hetsika miara-manonja zany tsy teo ianao tsy teny Amerika Siny ianao tsy teo Analakely tamin'izany nandeha ny hetsika fotsy Clémence tsy teo amin'ny lohany navo ao anatin'ny drimine ianao manao ny fandarana io fa navoan'ny masony président Andry Robel de teo Amboda tompoko teo solombavam-bahoaka timme teo tsy teo ianao tamin'izany président Baba teo d'accord fa ianao tsy teo ka le izy anga le fanoherana ta Madagasikara raisina manomboka eo amin'ny 20 septambra makady ny 20 septambra de toy ny zavatra efa nataon'ny olona tany aloha vao mipetraka teo Andrajoelina de niasa ny solombavam-bahoaka timme tsy anareo rery no nisitrika antanio fa ministra ao anatin'ny fitondram-panjakana io zany Anitra Razafimanantsoa zany ila mameraka tsika hoe inona no modely ara-toekarena ahafahana hoe manosika ny toekarena mba tena ahafahany sehatra maro samihafa mivelatra eo anatrian'ireny de nisy an'iny teny ankoa moa zany nataon'ny filoham-pirenena iny hoe ianareo tanora mamorona tetikasa dia eto amin'ny fitondram-panjakana hojerena hoe ahoana ny fomba anohanana azy raha tena maresy lahatra ndao resana ny antso de toizana avy eo ary ye tonga soa ndray ary io moa zany tsika malagasy ao matetika ohatrany hoe le fahefana hoe mampiakatra any anaty saly tsika ny tsy anaty fahefana za zao ny an'le lehibe amin'ny faritra Analamanga amin'izao hitako ohatrany Tambazotra Tserasera de lasa miova be le nakazy
zay mihitsy zay le fanaovana politika atao amintsika namana toko hoe kanalasy sa hoe zay nampianaran'ny mpanjanaka atsika an'ilay hoe démocratie le démocratie mihitsy namany tsy hain'ny mpanao politika gasy fa raha sy mandinika le teniny a dia ohatrany hoe tena masy lapiera zany memany a tsy tonga teo amin'ilay placenao raha tsy le antokana karaha iny nampiaka atanao teo noho izany raha nefitra anao mandinika tsara vao manao tsara dia mba mangataka ira na manao toky a mahere sanjo gasy dia mba mahere zany malagasy rehetra zany hono zalahy nena indray ny mety hoe setrany kely etiko eo anatrehan'iny a hoe ny fanaovana politika rehefa miaintsika zavatra tahaka an'ireny dia afaka mandinika tsara sy mijery hoe marina sy mitombona ve lay ambaran'ilay olona anankiray a zay le any tanana amin'ny lafiny anankiray hoe tsy entana amin'ny fo fa entana amin'ny fo sy zaina mandinika hoe marina sa tsy marina mitombona sa tsy fa sao sanatreny vava ihany koa tsika hoe tafiditra ny anatin'ilay fanatisme dia rehefa tsy metimety amina fijerina toko na vondron'olona na hoe salan'izao dia hoe tonga dia iny ohatra zao alanay sy ny sisa tsy miaro tsika na hoe maneno tsika raha miteny tahaka an'izany a fa efa betsaka ihany koa atoko maro samihafa no ny fanao zavatra tahaka an'io dia tsy entana amin'ny fo le izy fa afaka mandinika sy mamakafaky tsika hoe inona tsy mety afaka makalesona ihany koa ny tsirairaisiny hoe atoko maro samihafa hoe inona ny mila renina eo anatrehan'ny zavatra tahaka an'ireny satria tsika va tsy hoe ao anatin'ny sary politika tahaka an'izao a raha mbola hoentina aminao hoe fisavorovorona ara politika ihany koa hoe hifandritrotra sy hifanenjika etsy sy arony mety hoe samy ao anaty fitondram-panjakana dia manahirana be an'le izy amin'ny lafiny iray ao miaraba ary miaraba tompoko ien tompoko miaraba miaraba tompoko ien tompoko hoanay zany mba tiako mba ho ampiterovina le hitanareo zany zay efa retirety dia mieritety zay zany a le ohatrany hoe hoanay teo aloha zany momba n'le hitanao le retirety dia kely zany ny retretinay a ka teo aloha nefa le volanay tao amin'ny kinafy nandritry ny firy taona zay nanao cotisation a lasa ny olona fotsiny dia tokony mba mangataka amin'ny fanjakana zany zay mba jerenareo be ampy reo satria nisy arange amin'ireo tsy misotro mandray aliga kory dia efa lata mody mandry dia mba mampalahelo ihany izy fa le olona tsy nanao inona na alaina fotsiny ve re volanay natao cotisation nandritry ny firy taona dia zareo tsy mifasatra mihinana an'le izy dia mba tokony mba jerena satria tena mampalahelo fotoana fotsiny angenyainana rehefa vita ny asa atao e dia zay mba angatana amin'ny fanjakana hoe mba jereo be ampy reo a nandritra taona maro na nifony hoe nanaovan'ny asany a nefa dia ohatra ny jerena fotsiny indraindray dia sasany mihinana fotsiny le zavatra tsy nanasatra azy zay zany mba tiako ampitaina fa dia misaotra andrinanareo amin'ny topo radio nandray misaotra tompoko irarina mba ho tafita somatsara ny amin'ny tompona ndraikitra ara-panjakana maro samihafa zany antso zany a hoe satria atsembohany any mpiasa malagasy mpiasa mpanjakana sy ny sisa mpiasa tsy miankina reny hoe volany kinapsa sy ny sisa ireny a dia zay isan'ny etaeta maro samihafa ireny dia ny rarina mba tena hoe ho araka ny tokony izy zany la reny etaeta maro samihafa ireny isan'ny naliana sy resahan'ny olona matetika ny resaka ara sosialy tahaka an'izany androany a ndao resana ary ty antso ty miaraba lasa izy ka zay irarina mba ho tafita ireny satria zava-dehibe hoe ny cotisation latsaka amikasiny sisa tafitrana ihany koa anatin'ny fanarahan-dalàna izy ireny a miaraba tompoko allo tonga soa miaraba zany mietsonay a le retraité mpiasa-panjakana zany a tsy marina le hoe mahazo dolo mpiasa-panjakana zay no atao amin'ny poste misy général na sy budget autonome le budget général ihany zany no mahazo fa ny budget autonome tsy mahazo zay efa tany atao miderasina misy dia zay zany le enda amin'ny d'installation io tsy installation fa retraite le hoe 300 000 ay le 310 000 ariary ka tsy marina misy le hoe mahazo daholo mpiasa-panjakana amin'ny poste zany le sako za tsy manana izany amin'ny anina hafa any
amafisikisera any poste tsy mahazo fa matainga sy milavy mahazo zay zany de zay mbo zay tompona ndraiky trano zany fa maro zany teneniko anao zany fa tsy misy laingana kely be de ve zay miverina fosiny koa izabisa fosiny any mbodratrino vaniny mahazo raha jery budget autonome mataloha composte budget général zany zay retraite ty arina ihany zany nahazo fa le retraite mbola autonome poste zany budget autonome poste zay de tsy nahazo na iray azy aza zay afaka mampisavy manjary moa fa tseko reo zany tompony laitsaloha arapisa misy toerany asa raha afaka commentaire kelin'izay ianao fa de zay zany mba fangatany nane fingaviny saotra tompoko ankasany ianao tamin'ny anjo faneo-kevitra moa zany fanamariana ihany koa entin'ny olom-pirenena etaeta sy ny sisa tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'ny fitondram-panjakantsika fa ny irariana de mba ho tafita somatsara reny ty onjam-peo ty ihany koa misy miaino misy manaraka misy manao monitoring amin'ny hoe zavatra sy faneo-kevitra maro samihafa ataon'ny olom-pirenena ka de nirariana mba ho tafita somatsara zany etaeta zany miaraba eny tompoko miaraba tompoko tonga soa ianao mbola za ihany leo teo fa mba miverina kely ndao ary mba tafiditra moa de mba rarotona kely miaranga zany am'izao fotoana zao mitady ho lasa fanatisme le fanaovana politika eto Madagasikara rehefa misy olona arako tsara ny conférence de presse na interview nataon'ny lehibe amin'ny faritra Analamanga alina ka milaza ny zavatra misy izy na ny ainany de rehefa tsy mitovy amin'ny tena izy izay le zavatra teneniny zay ary milaza hatramin'ny izy ary mba fahitako azy sincere izy de enjehana le olona tsy fantatro aloha fa zay tena hoe kajikajy politika any ambadika tany fa ny hitako teto amin'ny firenena tamin'ny 18 septembre 2025 de izy telo dareo no angatony ananana sy vina ahitana ny tolom-bahoaka izay narahan'reto zandy GNZ tatorina ary mifarana ny kapisady ny ao mbola averiko any tsisy toerany tsika izao satsika de rehefa kajikajy tsy fidianana ny resany na manelingelina le kandida mety hotohanana mbola tsy any tompoko ny resaka amin'izao faux débat zany andao aloha apetraka ny rafitra mianga avy amin'ny fotoanan-doha firenena ze rafitra tsika ho apetraka vitsy zay any amin'ny rotona any tsika mijery de tsy fidianana na izy rotsaka na iza tsy rotsaka tsy fantatro zany miakina amin'ny sainy tsirairay eo izay na ny eritreritro momba an'iny ny faharoa rangahy de ty resaka immunité ty hitako tena mampitsitoza amin'ny firenetsika tia ao immunité parlementaire immunité présidentielle immunité diplomatique teto amintsika de zao reny immunité reny natonga ny olona tsy maty manota ka natonga azy nanao foana teto amin'ny firenena ny rafim-panjakana zay misy de tsy nahafahany ny vahoaka mba nametraka pitarainy no mirafim-panjakana ny azo ny vahoaka natao de nirotsaka teny an-dalambe nanohitra an'ireny olona nanapatra fahefana teto reny mba fangatahako na de ty alao hoe so ny immunité fanapitsoza ny firenena ary raha mbola misy io de mbola iveriny ety any ny krisy mino an'izany nareo satria mieritreritra le olona fa tsy maty manota amin'izay atao zay tompoko ny mba fangatahako misaotra petsaka akasany ianao zay faneo-kevitra zay zay tokoa isan'ny andresahako teo sy hoe sosi-kevitra narotsaka teo hoe misy ny faneo-kevitra ara-politika maro samihafa de ny lalatsaina angamba ny ahafahana hoe mandinika azy ireny de marina sa tsy marina fa ndraindray mety lasa roritina ny amina lafin-javatra hafa le izy entina nenjehan'olona fahatany oresina ny antso ary miaraba
eny tompoko miaraby tiana resana aloha dia hoe ny conférence tokony atao io izy tokony mba misy na hoe atao isaky ny fatra na ohatra isaky ny département ohatra fa le zavatra ataontsika ao nandoha ohatrany samy manao ny azy dia aveo dia mitonga ny fotoana le hoe mamoaka fekevitra izy dia teken'n'hitra na hoe tsy ohatrany zavatra hoe le fotsiny hoe politika tsy olona tsy fantatra sy anatranina ohatry hoe dia manao azy zany fa izy zany tokony hoe andrindrany tokony andraikitra aloha misy nefa ministera mikarakara ny fitaonandoha io dia tokony zareo no tokony ministera no mandama ny fitaonandoha io satria lasa ohatrany samy manao dia samy mamoaka azy eritreritiny eo dia aveo dia rehefa tokony hoe misy fandaminana fa tsy mandeha amin'ny loniny le izy fa tokony hoe tena le ministera mihitsy zany mandray andraikitra tsy mandray tanana no fandrindrana ny resaka fitaonandoha io zany mba ahafahana mamoaka amin'izay tena tedatsika malagasy dia tena hoe le malagasy mihitsy no tena atsoina koa no tena izy zavatra tokony vanjanirana izy dia malagasy no hoe akakevitra fa tsy hoe zay ta akakevitra dia mamoaka hevitra dia tsika le inona tena zavatra faharoa resaka gouvernement ihany jerevo reny mba le teny navoaka hoe misy fitoana ty mba atsaina le fitoana dia mba le malagasy zany mba afaka mamery hoe mameny heviny hoe fitondra rehefa mitoteny toteny fa tsy hoe rehefa teny hafa ny tenena dia teny hafa ndray navoaka aveo dia tsy manana tsy toteny tsony am'le malagasy fa lasa any ka lasa misy vava hevitra mivoavoaka ny terehetra sy rodoro zany misy fahatelo any resaka jirama ihany jirama zany dia tena hoe tena asesika mihitsy hoe jerevo nefa dia maty le fitoany zany simba tsy isaky mety afaka isaky ny adinay dia tapahana le jiro dia aveo nefa le zavatra hoe tsisy manolo dia zay zany mba tokony zany hoe ho an'ny directeur vaovao dia mba jereo le zavatra zay ahafangano ny fanapahana ny contrat miaraka amin'ireo vahiny ireo fa efatra farany dia resaka ampan'resaka teteteka miasa zany mba aveo e raha misy azy dia raisina soma tsara raha efa misy betsaka reo faneho-kevitra sy zavatra andresahalaina matsika teo ao raisina ary miaraba allo miaraba velonakidre misy koa ny conseil des ministres ohatrany tsy mety voatendry mihitsy ny le DGR CNAPS leo ohatrany tsy angady tsy matapakahatra fa asa ny inona riovana raha ny hevitro manokana aloha tokony olona aty amin'ny tsy miankina natao DG eo fa mino afa rehefa misy DG vaovao tafapetraka ao mba misy fanovana ihany le CNAPS sotra tompoko zay isan'ny antso zany le fitondram-panjakana nahoana inona ny antony mbola tsy anendrena ny talie général ihany toerana stratézika sy saripady izy io mety sarotsarotra fa ny rarina dia hoe isan'ny fanendrena tompona andraikitra mahefa sy afaka tena mametraka fitantanana ho an'ny tombotsoan'ny besin'ny maro ao raisina ary ny antso miaraba tompoko allo salama 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 daholo lova miditra fa afaka tonga dia manohy ianao isorany ao mbolao isorany namaniny mba nitsidika na dia tsy tafita ary reo hoe zavatra tiany ambara atao anatin'izay mety mola iverina izy manana eo amin'ny efatra minitra eo tsika ahafahana mandray antso miaraba tavadena atoka tiako resana zany amin'le hoe amin'ny député zany raha tena izy tena ohatrany hoe ohatra tsy manana birao aloha voalohany tsy manana toerana iasana zany fa ohatrany hoe libra fotsiny mandeha ohatrany zany zay mahatonga ohatrany hoe le député tonga ty Antananarivo nefa any Tandroany mipetraka any tokony misy azy maromaro zany le député manao an'izay hoe asa Antananarivo daholo hoe mipetraka nefa le toerana misy azy tokony mba ho jereny tsy voajery zany hoe raha ny tokony ho izy zany fandinihako raha tonga ny conférence
tokony deputena zany atratra fa hosoloana nreto volohany faritra ny vola Tsimbazaza. Ohatra hoe zay zany tokony rafitra vaovao ametrahana Sandomina satria eo ny faritra manana grosse organisation efa mipetraka vaovao anatin'ny constitution zany tokony reo no mipetraka atao solony député. Reo no mandeha isaky ny faritra misy azy no mandamina inona ny misy amin'ity faritra ity, inona ny tena mampijaly amin'ny vahoaka reto. Zay zany tokony ho ataondreo tokony tsara ho solony député raha ohatra tokony izy dia amin'izay zany mba misy fiampandrindrana sy manana toerana ijoroany leo zany. Zay zany voalohany. Faharoa resaka anatin'ny ataoko hoe anatin'ny interne intime io zany ohatra hoe tokony misy fampiresahana sy fanajana izy fa tsy ny fandroitana aty ivelany. Tokony izy zareo samy zareo zany mifandamina aloha hoe fampiresaka asy fampiresahana ny zava-dehibe dia sy fanajana ao anatin'ny zavatra ohatr'izay zany mba tsy hoe enina aty ivelany izy hoe mio fa miady ary leo anatin'le fitambanana ao amin'le tatoko politika. Fahatelo resaka vola resaka amin'ny ministeran'ny vata sy ny vola zany tena mba jereo zay zany hitahitanay foana zay avy amin'izao fandoana zao dia tena hoe jerena le resaka fandihan'ny resaka vola malagasy fampiasana vola madinika dia fanazonina le vola ngezabe ataon'ny hoe andro alina sy iray alina tena reo ny tena mampihena ny lanja ny vola malagasy dia tokony amoaka lalàna ny eo amin'ny ministera hoe sy miasa eto amin'ny firenena malagasy intsony ny vola madinika amin'izay reto mpivarotra eto zany tena hoe mampiasa an'izay lalàna zay sy ampiasaina ny vola malagasy ny vola madinika zany fa nefa reo ny tena zavatra aimbehan'ny vola ao anatin'ny firenena anankiray ny vola madinika zany ahafahana misy fifanakalozana amin'ny ara-barotra. Tokony leo ministera anankiroa reo no tokony fana mamoaka hevitra aloha hoe amoaka lalàna mihitsy zany amin'ny resaka varotra na ihany ivelany zany na ty ampianatiny. Zay zany tokony tena jeren'ireo ministera anankiroa reo zany amin'izao fanavaozana zao dia mba misy iarahan'ny prime ministre hoe mandinika an'izay zavatra zany satria tena malagasy io zavatra miankinany sao raha vitaka fotoana. Inona vatafitsy zany fa fanamarihana kely fotsiny amin'ilay hoe ny lehiben'ny faritra no tokony ao Tsimbazaza mety somary manahirana any anaty fokonandoham-pirenena angamba mety hoe afaka